izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika, enina dia nafantatra ny Kristy araka ny nofo aza isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany ntsony izy. Io teny io dia manambara mamintina ny zavatra efa nianarantsika efa namafisiko teo. Ary manomboka eto zany ianareo no ohatran'ny hoe jamba teo aloha fa mahiratra zao. Satria zao teny vakitsika zao za mino hoe tsy vitsy amintsika nefa naheno an'izany, tsy vitsy amintsika nefa namaky an'io. Fa saingy mety tsy liana koa rehetra angamba ianao tamin'ny fotoana namakinao azy hoe inona ary ny dikan'izany teny zany. Fa manomboka eto zay le hoe tahaka ny mahiratra ianao dia lasa fantatrao, mivaingana ary ohatry ny tsapanao iainanao zao tenin'Andriamanitra izao. Ny fitiavan'i Kristy ozy manery anay satria zao no hevitray. Dia hitantsika io moa zany rehefa avy eo hoe Paoly apôstôly no niteny sy nanoratra nito ka hoe noteren'ny fitiavan'i Kristy aninona izy. Hitantsika io zay rehefa avy eo. Fa zao no manaraka hoe maty ny anankiray izy, zay le fitiavan'i Kristy, zay maty ny anankiray, iza le maty? Jesosy Kristy hamonjy ny olona rehetra. Zany hoe Jesosy maty hamonjena ny olona rehetra. Dia inona moa le hoe vonjena? Hoesorina amin'ny ota. Ka dia maty koa izy rehetra. Dia le olona ny vonjena rehetra indray zany naninona? Maty daholo. Dia eo le nazavaintsika teo, tsy le vatantenany akory no maty, tsy le fofonainy akory no mialy, fa le nofo, lay singa fahatelo, zay namono ny fanahy fony voaniditra ny ota, iny indray ny maty iny. Zay le hoe zay efa maty dia afaka amin'ny ota hoy ny Romanina 5:7 sy le namafisitsika farany tamin'ny fiarahantsika farany reny. Raha ohatra zany ny olona anankiray tsy mandalo amin'izay fahafatesany zay, tsy afaka amin'ny ota izy, dia zay ty resahanay ty ka tsy le fofonainy miala, tsy vatatena ny maty, fa voalaza zany hoe le nofo mandevo ny ota azy amin'izay indray no maty. Dia zay tenin'Andriamanitra hoe maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, maty Jesosy hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra, maty daholo koa le olona rehetra no vonjeny. Dia 5:5 dia hoe ary maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony zay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Eo dia efa mahafantatra zava-baovao indray tsika zany. Ary zay ny tena fiainan'le olona hoe mino an' Jesosy Kristy. Dia maty zany le mandevon'ny ota azy, le fanahy amin'izay ny velona ao anatiny io. Dia efa nisy fotoana namakitsika ny Romanina 9 tao alolo tao ny 9:9, ny 7:10, 10:10, ny resadresaka momba ny fanahytsika tamin'izay. Dia tao anatin'izay no nilazana hoe le fanahy fanahy masina sy le fanahy fanahy ao anatintsika, reo no miaraka mitambatra dia miara milaza hoe zanak'Andriamanitra isika. Dia tahak'izay koa ity teny ity, maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony zay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Iza moa le hoe maty dia nitsangana hamonjy azy rehefa avy eo? Tsy iza fa Jesosy Kristy inge, le anankiray maty iny dia hamonjy ny olona rehetra rehetra. Dia le olona rehetra rehefa voavonjy, maty le nofony, fanahy indray ny velona. Dia iny fanahy velona iny, iza ny nanangana azy sy namelona azy? Ny fanahy masina. Inona ny dikan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona io? Kristy ihany ange io velona ao anatin'ny olona io, satria nitompo ihany zany fanahy zany ozy ny tenin'Andriamanitra. Dia io olona velona io zany amin'izay fotoana izay tsy velona ho an'ny tenany intsony, ho an'le vatany sy ho an'le fofonainy na ho azy manokana, fa velona ho an'le maty dia nitsangana hamonjy azy, zay tsy iza fa Jesosy Kristy. Zay ny fipetraka ity tenin'Andriamanitra ity, zay lazaiko iaho hoe mety tena niafina taminareo izy hatr'izay. Dia ny dikany zany dia zao, lasa ohatran'ny hoe, tsy hoe ohatrany fa tena zao zany, hoe teo aloha le ota no nanjaka tao anatin'le olona, fa amin'izao fotoana izao zany rehefa mino le olona, niala iny ota iny sy le nofo nandevozany, fanahy indray ny velonao. Inona ny velonao anatin'ny fanahy io? Dia Kristy Jesosy na ny fahamarinana. Dia izay no dikan'ity teny ity izay efa ela dia ela ihany koa no nahalalànao azy sy namakianao azy mandrakariva, fa anio ihany koa zany vao fantatra hoe inona marina ny tena dikany. Jaona 1 dia ny 9:12 sy 13. Jaona
toko voalohany andininy 12 sy andininy 13. Amin'ny anaran'i Jesosy zao ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny raha na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Zany teny zany tsisy tsy mahalala an'izany. Mitovy amin'ny fahafantaran'ilay olona ny Jaona 3:9 ihany fahafantarany be sy ny maro azo teny fakitsika zao. Fa eto zany voafantatra hoe zao ny tena izy zao. Zay rehetra nandray azy hoy izy. Io zany le hoe nanaiky tamin'ny vava fa Jesosy ny tompony. Zay le hoe raha manaiky amin'ny vavanao ianao, manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, zay le hoe nandray azy zay. Dia matoa le olona nandray azy efa ao anatiny zany le Jesosy Kristy. Dia rehefa tonga ao anatiny le Jesosy Kristy dia zao tonga nomeny hery aloha voalohany. Dia iny hery iny tsy inona fa hery avy amin'ny rany Jesosy ankehitriny e. Le niantona teo amin'ny fijaliana le hoe hery afaka manaisotra an'le ota. Dia rehefa tonga ao anatin'le olona le ota, le hery azafady dia miala le ota. Maty le nofo nipetrahany, miala ho azy. Zay kely hoe nomena hery. Dia rehefa miala ho azy iny dia voalaza amin'izay hoe tonga zanak'Andriamanitra izy. Satria nahoana le fanahy ao anatiny ireny velona. Dia vao eo tsika no laza hoe fanahy iny rehefa velona dia miaraka amin'le fanahy masina dia miara milaza hoe zanak'Andriamanitra isika. Dia zay le hoe zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Mirindra sy milahatra tsara le izy. Dia inona na tonga zany ho izy? Izay mino ny anarany. Tatsika hoe raisina tamin'ny alalan'ny finoana zany. Ka ny finoana dia tsy le tenen'ny vava fotsiny hoe mino fa zay efa nazavaintsika izay misy dingana arahana. Dia rehefa aveo mandray an'i Jesosy Kristy dia tonga ao anatin'le olona le famonjena dia Kristy ny velona ao anatin'izay le resaka mino izay. Eo amin'ny andininy 17 dia ampiavahany tsara ary avahany tsara mihitsy zany le hoe toy inona le hoe zanak'Andriamanitra zay nandray hery. Dia tahaka izao izy. Dia ireo izay tsy nateraky ny raha, tsy mitovy an'le hoe ianao nateraky mamanao sy dadanao intsony zany, na ny sitrapon'ny nofo ianao le nateraky ny ray aman-dreninao ihany koa zany. Tsy mitovy an'iny intsony ianao zany. Iny ianao zanak'olombelona, zanaky dada sy mamanao ianao. Fa le hoe zanak'Andriamanitra zany tsy tahaka an'izay intsony. Fa inona izy? Naterak'Andriamanitra. Dia ny fomba niterahan'Andriamanitra antsika dia efa le nazavaina rehetrarehetra teo. Efa le nazavaina rehetrarehetra teo ary mbola isy fanazavana hafa teny zao amin'ny lesona hafa. Fa mino ho tadidinao tsara izy amin'izay na dia sendra adiniko aza hoe toy izay le hoe aterak'Andriamanitra. Ka tsy hoe hiditra ao anatin'ny kibon'Andriamanitra isika, na hoe sanatriavina araka ny fananianin'ny olona hoe hanambady zany Andriamanitra, na hoe manambady ve Andriamanitra dia hiteraka antsika rehetrarehetra. Tsy izany, tena tsy izany le izy. Fa zay efa nazavaintsika zay le zavatra hoe ahoana ny atonga anao ho tonga amin'le toerana hoe zanak'Andriamanitra ianao, dia le finoana nazavaintsika rehetrarehetra teo. Dia rehefa tonga eo le olona dia hoy ny voalazan'ny apôstôly Paoly vakitsika ihany ty tenin'Andriamanitra ity ao amin'ny Korintianina voalohany 12 andininy 7 sy 20. Korintianina voalohany 12 andininy 7 sy andininy 20. Dia ahoana ozy izy? Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Ny tsindritsika manokana dia ny fanamafisana lefa voalaza teo ihany. Tokony hafantatra ianareo izy izy. Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo, le vatantenana zany dia tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo. Efa nazavaintsika teo daholo nge zany. Hoe le fanahy masina ao anatin'le olona dia mamelona an'le fanahy. Dia le vatantenan'le olona zany lasa tempolon'iny fanahy masina iny. Mitoy ny teniny dia hoe tsy tompony tenanareo ianareo izy, fa olom-boavidy. Zany hoe teo aloha le olona tsy tompony tenany ihany, tompony tenany ihany fa saingy tsy manan-tsafidy fa andefo. Ka rehefa afaka le nanandevo azy izay tsinona fa ny ota, dia tsy hoe olona afaka izy dia lasa tompony tenany amin'izay, fa vao maika ary amafisy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy tompony tenanareo ianareo, fa naninona? Olom-boavidy ianareo hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Ary tena marina zany fa
novidiany Jesosy tamina rahany, satria raha tsy nisy io rahany io a tsisy zany rehetrarehetra zany, tsisy zany rehetrarehetra nazavaintsika zany a, ninninona nataon'ny olona na ivavaka ohatran ninona ary izy, tsy nisy zany ary tsy nisy ny famonjena. De zay zany a miala am'le hoe andevitsika de miditra ao anatin'ny hoe olom-boafedy, zany hoe samy tsy tompon'ny tenany ihany na le tao am'le andevon'ny ota na le aty am'le hoe mpanompon'ny fahamarinana zay efa manana any Kristy. Misy andinitsoratra masina ray vaketrika ty a, rehefa tonga ao am'izay ny olona ray a, zany hoe mino izy, tonga zanak'Andriamanitra izy, tsy tompon'ny tenany intsony izy, olom-boafedy izy, dia enoeny ny filazan'ny apôstôly Paoly hoe tahaky ninonandray ary a no amieza amin'ny Paoly a izany fiainan'ny olona anankiray zany. Korinthianina faharoa